Ny sehatra sosialy no tena hafantarana ny fikambanana koloaina indrindra fa ny fanampinan'ny mpiarabelona fahana mivoatra eo amin'ny fiainana andavanandro. Noho izany andra dia nitondra fanohanana ho an'ireo fianakaviana marobe avy eo anivon'ny boriboritany voalohany sy fahaefatra ao anatin'ny komina Antananarivo renivohitra ity fikambanana ity. Fianakaviana hatrany amin'ny arivo isa-taona no mahazo tantsoro ara-tsosialy sy ara-toekarena avy amin'ny fikambanana koloaina. Tanjon'ny fikambanana ny ampivoatra ny fari-piainan'ireo fianakaviana tena sahirana ka fokontany miisa 530 avy amin'ny boriboritany voalohany sy fahaefatra mipetraka any amin'ireo toerana iva no isan'ny iasan'ny fikambanana. Ny tena tanjona amin'izany moa zany dia tantsoro ara-tsosialy atao amin'ny fianakaviana sahirana. Ka mitanjona tratrarina amin'izany dia ady amin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny famerenana, fahatokisantena sy fanatsarana maritra amin'ny fari-piainan'ireo olona sahirana fa miainga amin'ny alalan'ny orin-tenany. Amin'ireto lohahevitra enina ireto no iasan'ny fikambanana. Voalohany indrindra amin'izany ny fanamina taratasy ara-panjakana ho an'ny zaza latsaka 12 taona sy ho an'ny tanora feno 12 taona. Ao ihany koa ny fanatsarana ny fari-piainana amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fidiram-bola. Manarak'izany ny fampianarana, lohahevitra mahakasika ny fampianarana, dia lohahevitra fahaenina mahakasika ny fahasalamana. Ka ilay fahasalamana dia mazava ho azy fa fahasalamana natokana ho an'ny zazalatsaka ny 3 taona. Ny antony dia satria hita fa ao anatin'io sokajy-taona io tena mora hiara fahantrana ny zaza miaina ao anatin'ny fianakaviana sahirana. Tanjon'ny fikambanana ny anala fahasahiranana ireo mpiarabelona aminy. Niforona tamin'ny taona 3 sy 4 ny fikambanana koloina izay maneho ny asan'ny Interred efa niasa hatramin'ny taona 3 sy 700. Ny fikambanana koloina dia vatsiny ny tetikasa dinika ny vondrona Eoropeanina vola. Ny tetikasa Europe dia manamora ny fahazoan'ireo olona sahirana kopinaterana sy karapanondro. Ny tetikasa Europe moa dia tafiditra ao anatin'ny asan'ny fikambanana koloina.